Miderahany Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindrapony. Miderahany'Andriamanitra avo fa mandrakizay ny famindrapony. Miderahany Tompo fa mandrakizay ny famindrapony. Rirany masina tsara indrindra any an-danitra, tsara ianao, masina ianao, mandrakizay ny famindraponao. Mivavaka aminao zay mideranao manome voninahitra anao. Misaotra anao zay satria manana tombotsoa mbola velona ka afaka mideranao amin'ity sabata masina ity. Misaotra Andriamanitra ary mino ny fananao masina aho, mino ny fanatrehanao amin'ny alalan'ny io fananao masina io zay ho ampitominao ny fatra tsirairay ao aminay. Izany mivavaka izany dia ataoko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Karavona mandrakariva no anorana anao ny arahaba. Tafaraka anatin'ity fanompoampiavavahana hanomezantsika voninahitra n'Andriamanitra ity. Fanompoampiavavahana manokana ny androany satria dia ny fankalazana ny 70 taona ny sinika nafahana natanteraka iraka dia ny sampana miadidy ny vehivavy zany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary ny fitahiny tanatin'izay 30 taona izay ny mbola ho ampitombony dia ho amintsika tsirairay avy ny fahasoavany. Ho anao manokana mihitsy ane ny fahatsaran'Andriamanitra ho tsapanao amin'ity sabata manokana ity. Aorian'ny fanompoampiavavahana ho an'ny fanatitra sy ny ampafolony dia isy fotoana manokana hanamariantsika izany hoe 70 taona nisy ny sampana miadidy ny vehivavy zany ka ny fitahin'Andriamanitra ne ho aminao hatrany. Ilai fiti maeri, fa fiti avanama, mamerina niveri, o ira, tifuku ira, fatenati, ilai pamuzina. Irau lai faefana be manuvani panuta natin maleni azare hajesi zauni uta o ira rifuku ira fatenati ilai pamuzina.
Iraolay fomangoraka rasendranao tomany manarina rapotraka nohony onjantany ira rifoko ira fa tena ty ilay mpamonjina irao ilay mpiamina miahisy mitandro laitana misankamina na alinana andro ira rifoko ira fa tena ty ilay mpamonjina iraikyo famaharitra ny fitiavanao mitaona ho anandanitra oninao mandrakiza ira rifoko ira fa tena ty ilay mpamonjina hamaky ny tenin'Andriamanitra isika koa dia manasanao anokatra ny baibolinao ao Matio 5:20 ny 9:17 Matio 5:20 ny 9:17 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Ary nisy vahoaka betsaka nakeo aminy nitondra mandringa, ny jamba, ny mona, ny kilemaina ary ny maro hafa koa. Ka nametraka azy teo akaiky ny tongotry Jesosy dia nahasitrana azy izy. Hotahina izy izany teny izany mba hitondra fahasoavana ho antsika. Amen. Iarivavaka isika. Rainay tsara indrindra ny an-danitro fitiavana ianao, tapitrotra amin'ny fahasoavana, amin'ny famindrapo, amin'ny fanehoana ny fikarakaranao manokana ity fotoanany io ity. Tratra ny 17 taona ny vehivavy anivon'ny departemanta ianao ny filohan' izany departemanta izany dia rainay mandrakizay ny fitiavanao. Ampio izay raha eo atoky mihoatra noho ny tamin'ny lasa ny zavatra tanterainay mba azahoana maneho ny voninahitrao amin'izao tontolo izao. Akasitrahanay ny fitiavanao dia rainay ianao amin'ny anaran'i Jesosy ity. Fotoana Fanompoampiavavahana ny ampafolony sy mifanaritra isika ankehitriny. Ny teny rehetra avy ao anaty baiboly dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy avokoa. Anokatra baiboly isika ka hamaky ny ao amin'ny Hebreo 7:1 sy 2. Fa io Melkizedeka io izay mpanjakan'ny Salema sy mpisoron'Andriamanitra avo indrindra ilay nitsena ny Abrahama rehefa nivoaka avy nandresy ny mpanjaka maro izy ka nitsodrano azy
sady nomeny Abrahama ny ampahafolony zavatra rehetra aza. Voalohany raha afaka ny anarany dia mpanjakany fahamarinana, dia vao mpanjakany salema koa, izany hoe mpanjakany fiadanana. Tantara hitantsika ao amin'ny Genesis 4:12 ity tantara ity. Avy nanavitra ny Lota sy ireo mponina tao Sodoma i Abrahama sy ny miaramilany, izay voababo ary navotany i Abrahama indray, dia nandresy an'ireo mpanjaka nanafika azy ireo zany i Abrahama. Ao amin'ny Genesis 4:12 ane hojerentsika izay. Genesis 4:12. Ary isaorana ny Andriamanitra avo indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao, dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolony zavatra rehetra. Eto zany dia nambara ny mpanjaka Melkizedeka tamin'ny Abrahama fa Andriamanitra avo indrindra no nanolotra ny fahavalony teo am-pelantanany, dia nomeny Abrahama azy ny ampahafolony zavatra rehetra. Ao amin'ny ohabolana 10:20. Ohabolana 10:20 dia izao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ny fitahian'i Jehova no mampanankarena ary tsy amin'ny fisasarana, tsy azo ny fisasarana ampiana izany. Eny nanambara i Melkizedeka tamin'ny Abrahama fa tsy avy amin'ny fahendreny, tsy avy amin'ny tanjany, tsy avy amin'ny stratégie rehetra nataony, nefany dia nandresy i Abrahama. Jehova no nanolotra izany teo am-pelantanany. Ka isika koa ankehitriny raha mandre fa tsy avy amin'ny herin'ny tenantsika no nahazahoantsika izay zavatra rehetra eo am-pelantanantsika. Rehefa mandre izany ianao ka maka toy ny baikony Jehova ao amin'ny Levitikos 7:20, Levitikos 7:20, ary ny ampahafolony vokatra rehetra ao amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny saha dia any Jehova, masina ho an'i Jehova izany. Eny tompoko, masina ho an'i Jehova ny ampahafolony zavatra rehetra eo am-pelantananao sy azonao. Masina ho an'i Jehova. Amin'izay fotoan'izay dia tahaka ny Abrahama natolony any Melkizedeka avokoa ny ampahafolony zavatra rehetra. Dia Genesis 4:17 dia nitsodrano azy Melkizedeka ka nanao hoe, hotahin'Andriamanitra avo indrindra ne Abrahama, dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany. Isika koa dia ahazo ampinoana izany tsodrano izany. Ary ny amin'ny fanatitra indray dia ovakitsika ao amin'ny Salamo 1:1. Andriamanitra andrenana ary dia Jehova no miteny. 2:5.
angony ety amiko ny oloko masina izay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra. Antson'Andriamanitra isika ankehitriny mba izay mivory hoy izy teo, ary antsona isika hanao fanatitra ho azy, ho fanehoana ny fanekena ataony amintsika izany. Ary amin'izay fotoana izay raha makatoy ianao dia hoy Jesosy ao amin'ny Lioka 12:3 sy 4:30. 3:30 sy 4:30. Amdio ny fanananareo ka manaova fiantrana, manaova kitapom-bola tsy mety ho tonta ho anareo dia arena any an-danitra, tsy mety ho lany izay tsy azon'ny mpangalatra sady tsy misy kalalao manimba, fa izay toerany harenao dia ho any koa ny fonao. Ny fanatitra izay atao ho an'i Jehova dia ho rakitra soa any an-danitra, ary tsy ho azon'ny mpangalatra na ny kalalao izany, fa mitombo araky ny fahasoavana sy ny famindrampon'Andriamanitra ho anao dia ny ety an-tany. Omem-boninahitra ny anaran'i Jehova irery ihany. Amen. Andrea hiaraka ivavaka isika ho an'ny fanatitra sy ny ampavolony. Rainay tsara indrindra any an-danitro, saotra anao izay satria mbola afaka nandray anjara tamin'ny fanatitra sy ny ampavolony edy. Avita be eo amin'ny asanao anie izany fanatitra sy ny ampavolony izany, ary sy ny fanatitra sy ny ampavolony ihany nefa no atolotra hoe, fa ny tenanay koa dia atolotra mba ho fanatitra velona masina ankasitrahanao. Tonononay sy angatanay amin'ny an'i Kristy izany vavaka izany. Amen.
Miantsoantsika izy ande vehivavy vonona izalavava mafaly hamitairaka miantsoantsika izy ande vehivavy vonona ilaza fa ho avy Kristy amizao tontolo izao hoy ho ambany fanefa isika izao no andeha satria izy no manasafa ka tsy anatahotra hoy ho ambany fanefa isika izao no andeha satria izy no manasafa ka tsy anatahotra miantsoantsika izy andeha vehivavy vonona izalavava mafaly hamitairaka miantsoantsika izy andeha vehivavy vonona ilaza fa ho avy Kristy amizao tontolo izao miantsoantsika izy andeha vehivavy vonona izalavava mafaly hamitairaka miantsoantsika izy andeha vehivavy vonona ilaza fa ho avy Kristy amizao tontolo izao ilaza fa ho avy Kristy amizao tontolo izao ilaza fa ho avy Kristy amizao tontolo izao. Tonga amin'ny fotoana manokana izay anamarihana ny tsingeritaona fahatelopolo taona ny sin'ny sampana miadidin'ny vehivavy isika ka ny mahasatra moa rehefa mankalaza ny tsingeritaona dia misy gâteau dia andeha izany koa no anamarihantsika azy amin'ity fotoana manokana ity. Tsara ampahafantarina anao azy hoe nandritra izay 30 taona izay dia izavy no nifandimby tamin'ny fitantanana ny département miadidin'ny vehivavy teto anivon'ny fédération Madagasikara afovoany. Ny ray aman-dreny Raymond Rakotomamonjy ny taona 1796 ka hatramin'ny taona 2000. Dimbiasa ny ray aman-dreny Yvonne Rafelo Arifony ny taona 2000 ka hatramin'ny taona 2000. Taorian'izay dia ny ray aman-dreny Saondra Rary Malala ny taona 3 ka hatramin'ny taona 5 ary nandimby azy ny ray aman-dreny Palester ny taona 4 ka hatramin'ny taona 5. Taorian'izay moa dia niara-nitantana ny département ny ray aman-dreny Laurent Boisson sy ny rahavavy Armine Ratson izay directrice associée ny taona 7 ka hatramin'ny taona 12 ary pasteur Saondra André Malala no nandimby toerana azy ireo ny taona 12 ka hatramin'ny taona 17 ny taona 12 ka hatramin'ny taona 12 no niara nisala amin'ny fitantanana ny département direction collégiale ny rahavavy Vatosoa Andriamparatiana sy Andrianomanana Volasoa ary taorian'izay ny rahavavy Tsara Rindra Raherinjatovo ny taona 12 ka hatramin'ny taona 14 ankehitriny moa dia manompo amin'izany toerana izany rahavavy Volasoa Andrianomanana. Ho an'ity fanamarihana manokana ity kosa dia i pasteur Saondra André Malala no hitondra vavaka manokana aorian'izany. Happy birthday to you. Happy birthday to you, mi femme. Happy birthday to you.
vehivavy mamita ilika mandra-piainon'i Jesosy. Andriamanitra ray eo, misaotra indrindra ny fitiavanao, misaotra ny tantananao anty département ity nandritran'izay 30 taona lasa izay ary mbola mijoro ankehitriny. Misaotra ny ampitarika rehetra mitendrenao isan'ambaratongany. Tompo mandra-piavinao dia meteza ahitany fomba manokana ny vehivavy rehetra, ny mpitarika rehetra mba ifampitantana izahay ho vonona amin'ny fiavianao tsy ho ela. Ampio izahay mba ho tananao, ho masonao, ho tongotrao, ho fonao, mba ho fitaovana am-pelantananao aneo ny hatsaranao sy tondra ny hafa eo potry ny azo fijaliana avonina azy ireny ho amin'ny fiavianao tsy ho ela. Ampio izay mba ho vonona hatrany, an'olo tena hatrany hatrany amin'ny fanohizana ny asanao mandra-piavanao eny amin'ny raony lanitra. Mankasitraka indrindra ny fitiavanao Tompo ary mametraka an'izany vavaka izany amin'ny anarantson'i Jesosy. Amen. Miarahabanareo rakizy, afatra ho an'ny ankizy no zaraintsika androany. Le hira nataontsika tao efa vavaka, vavaka nangataka an' Jesosy tsika mba hiasa ao anatintsika ary teny amintsika. Avy hatrany zany tsika dia hiresaka aloha. Ny lohateny izay nomenantsika ao anatin'ny afatra dia manao hoe tondony ny varavarana rehetra. Ahoana hoe tondony ny varavarana rehetra. Tantara anankiray no entiko aminareo rakizy. Manambara amintsika io tantara io fa na ankizy ary isika dia afaka nizara ny fitiavan'i Jesosy. Iry Bety ao anatin'ny fiangonana anankiray dia isaky ny sabata faharoa zareo dia manana fandaharam-potoana mahafinaritra be. Mandeha mivoaka izy ireo dia mandeha mitety tokantrano. Aninany ary izy ireo angataka ve? Tsy izay no nataony fa mandeha mitondra fampaherezana ho an'isa tokantrano. Ndray mandeha Bety saika hiditra tao anatin'ny tokantrano anankiray. Dia nisalasala izy satria efa lasa daholo ny namany rehetrarehetra. Izy rery sisa ve ny tavela. Dia saika tsy hiditra izy fa hanenjika namany. Dia tsaroany ny tenineny hoe tsarovy anaka fa isan'andro dia misy antso ary misy hiraka mpanaovan'i Jesosy antsika. Aza adino fa misy zavatra kely foana tiany Jesosy ataontsika. Dia lasa izy nanomboka nandondona teo am-baravarana indray. Nandeha rery zany izy sisa. Dia nandondona izy, nizarantsika feno fitiavana izy dia
mitondra fampaherezana foy sy taratasy kely karta kely misy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nandeha indray Bety, efa navita tokantrano vitsivitsy izy dia nanomboka reraka ny tongony. Ay, reraka be zany, mafana be koa zany andro zany alao amin'izay ody. Rehefa anapa-kevitra ny andeha izy dia naheno feo tao an-tsainy tao hoe matokifa izao ihany. Fonandrean'izay izy dia fantany fa Jesosy kay no miteny aminy tamin'ny alalan'ny fanahy masina, ary nahatonga fahazotoana teo aminy indray hanohy ny asa satria fantany fa miaraka amin'ny foana kay Jesosy. Rehefa nanoloana varavarana anankiray farany izy dia nandondona dia nivoha varavarana, tovovavy kely anankiray mitovy aminy no nipotra teo. Fenitra ny anaran'io tovovavy io. Dia tao anatin'ny trano tao koa nisy rem-pianakaviana anankiray, ohatry ny hafahafa fijery azy ohatry ny olona masika be zany, ohatry ny olona efa reraka ny adi-tsaina izany. Nivoaka fenitra dia nakato ny varavarana dia andeha hiresaka amin'ny Bety izy. Nivoha tampoka indray ilay varavarana tao aorianany fenitra dia nivoaka ilay ramatoa. Fa maninona ny tsy ampandrosoanao vahiny mandrosoa ianao tovovavy kely, mandrosoa ato trano. Dia nandroso i Bety dia somary endratr'endratra izy satria nahita ny endrikan'ilay rem-pianakaviana izay ohatry ny hita hoe reraka ary masika hoe efa miketrona mihitsy angambany. Hoy izy ilay ramatoa tamin'ny Bety hoe rasoa ny anarako, inona ary no azoko atao aminao? Dia tsikitsiky Bety, miasa ho an'i Jesosy mizara fitiavan'i Jesosy, dia izay olona rehetra mandray anahy dia zaraiko ny fitiavan'i Jesosy. Voanarehan'ilay teny hoe Jesosy ramatoa rasoa dia tafapetraka izy, nitapena ny masony. Tena mbola miaino avy zany Jesosy, mbola mihevitra momba avy zany. Zany tokoa ka hoy Bety, fantany tsara nge manjoanao dia nivavaka inga natao ampony Bety. Andriamanitra ampafantaro azy tokony ilazaiko indrindra amin'ity rem-pianakaviana ity. Dia izao natao Bety, tonga teto tany Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana izy hamonjy atsika rehetrarehetra. Ny anotokana tokony ataonao dia ny mandohalika, dia mangataka famelan-keloka aminazy dia angatao izy hanome hery anao ampandresy anao. Efa ela nenoko an'izany hoy izy ramatoa rasoa, efa ela nandrenesako an'izany. Ny olona sasany ara mandeha makany am-piangonana mihitsy mitady an'izany nefa tsy hitako akory izay fiovany. Izao nambaran'ny Baiboly hoy Bety, raha miaika eo fahotantsika isika dia matoky sy marina izy, dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinantsika rehetra. Ao amin'ny Baiboly ange izany Jaona voalohany toko voalohany 5:7 misy an'izany. Dia matoki fa tena manao an'izany Jesosy, ary ho anao mihitsy ange izany afatra izany. Ozy izy koa ane ao amin'ny Lioka toko 5 andininy 2:30 hoe tsy avy antsony marina fa ny mpanota mba hibebaka. Everinao ve fa tsy ho anao koa izany teny izany? Ary tena afaka mamahany ady hatrehanao ane izany ka zangy miady rery amin'ny fiainany. Zao voageja mafy, sady tsy hitako tsony izay atao. Simba ny fiainako azonao atao very tovovavy kely milaza amiko hoe inona ny fomba ataoko mba hanatonako an'i Jesosy dia hanampiany anahy. Zao ary hozy Bety, ohatran'izao fanao ny neninay rehefa mandalo olana
dia ataontsika le izy, andaontsika hifampitantana dia andao alikitsika dia hivavaka aloha za dia avy eo ianao koa raha matorasoa mivavaka dia nivavaka be ty nivavaka izy mba hamelan'Andriamanitra ny eloko ny reto olona mifampivavaka aminy dia nangataka tamin'i Jesosy izy mba hanafaka azy, mba hikarakara azy ary isakambina aminy. Latsaka ny ranomasondramatora soraka izy rehefa vita mivavaka nataony. Dia rehefa avy eo dia nivavaka koa ramatorasoa mba hanampian'Andriamanitra azy. Teo izy tena tsy napoziko fa tovovavy kely ankizy no nataon'Andriamanitra hiantso ho tonga eo atongony. Afaka mampiasa ny olona rehetra nge Jesosy hozy izy be ty. Fa zao ny angatahan Jesosy fotsiny dia ny aneketsika. Niza manaiky ampiasain'i Jesosy dia afaka ampiasainy. Hozy izy mantsy ao amin'ny Jaona 5:20 andininy fa 4:20 tapany voalohany sy ny 7:20 hoe fa raha tonga ny mpananatra izay irahako aminareo avy amin'ny ray dia izy no vavolombelona anambara ary anareo koa dia vavolombelona anambara. Rehefa manaiky hozy izy be ty dia mety ampiasainy. Tena latsaka tao am-pony fenitra koa zany teny zany. Inona ozy nareo ny zavatra niseho taty afara? Nanjary nanokana fotoana raikitra imamany fenitra sy fenitra ifampiresahana amin'i Jesosy, hivavaka amin'i Jesosy ary hianatra ny soratra masina. Ary tantarainy izy ireo amin'i Jesosy daholo ny momba azy sy ny zavatra manahirana azy. Dia izao koa nanomboka nijoro vavolombelona tamin'ny hafa ny amin'ny finoany an'i Jesosy hifenitra sy ny mamany. Dia ny taonan'ny hafa mba hanao fanandramana miaraka amin'i Jesosy ihany koa zareo. Dia nafinaritra dia izao ibe-ty sy hifenitra indray zany izao ny miaraka mandeha mitety tokantrano rehefa tonga ny sabata faharoa mizara tsikitsiky sy fitiavana dia mizara ny tenin'Andriamanitra sy mizara karta misy ny tenin'Andriamanitra. Rakizy eo azonao atao koa ve zany? Vitanao zany. Fa ny tadiavin'i Jesosy aminao dia manina fotsiny, manaiky fotsiny araka ilay teniny be ty. Tsarovy fa na dia mbola kely azy ianao dia afaka ampiasain'ny herin'Andriamanitra hizara ny fitiavan'i Jesosy amin'ny hafa. Voninao amin'izany ve ianao? Andesika mba hanao tahaka ny be ty hizara n'izany ary tadidio fa afaka ny hovonjena ny olona tsirairay avy izay hiasanao. Zay ny afatra ho antsika rakizy. Mino fa hanapa-kevitra tsika androany amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika dia hizarantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Andesika hiary hivavaka ary akombona le tanana dia akipy maso fa hivavaka tsika. Andriamanitra misaotra anao zahay noho ny afatra mamy izay nomenao anay. Eny fa na dia zaza ary izahay dia nampianarinao fa afaka manampy ny hafa, afaka mitondra fanantenana ho an'ny hafa, afaka no hiraka ao tahaka ny be ty. Amboary izahay mba hanao izany sitraponao izany, ka hanatanteraka ny hiraka izay tianao hampanaovinay na amin'ny fiteninay na amin'ny fihetsikay, ny zavatra ataonay rehetra Andriamanitra dia mba ho feno fitiavana hizara ny fitiavanao amin'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonanay hivavaka. Amen. Mirary soa antsika indray izy. Fall
arahaba ry ilay no asoavina ny tompo mombanao izany fiarabany anjely izany no iarabako atsika rehetra trar'izao fahatelopolo taona ny nanatanterahany vehivavy ny iraka ny antsony tompo izao. Be dia be ny zavatra miseho eo amin'ny fiainan'ny vehivavy ary iarahantsika mahalala izany zavatra izany. Feno enitsika ombieny ny fitarainana manoloana ny trangam-piainana izay miatraika eo amintsika vehivavy ary izay mihitsy ny antom-pisian'ny Sampana miadidy ny vehivavy mba hampitraka, hanondrotra, hampahery, hivavaka andreo rehetra izay mifanerasera aminy. Eny, tsy ny ato anatiny ihany fa ny any ivelany ihany koa izay mifanerasera aminy. Ao anatin'ny toe-javatra izay miseho amin'ny fiainantsika dia maro ireo vehivavy izay hiara-ny teny mahery, maro ny vehivavy izay hiara-ny herisetra. Ny akamaroan'ny vehivavy dia hiaran'izany herisetra izany ary ny tsy fankatoavan'ny ankizy ao an-trano ihany koa izay lasa mampisy disadisa ao an-tokantrano dia miteraka fikorontanana eo amin'ny fitaizana. Izany rehetrarehetra izany dia santionany fotsiny ihany. Fanampy izany ihany koa ny resaka rotoroto, zavatra tena mandreraka ny vehivavy ary mitarika aretina maro amin'izao fotoana izao dia ny rotoroto izay efa lasa zary fiainana dia mampivalaketraka izany ary tsy ahitana fahafapo amin'izay rehetra atao. Hany ka indraindray dia lasa miravoravo tanana, tsy mahita izay ho raisina mahatsiaro tena ho irery, ho very eo anatrehan'ny tontolo izay misy azy. Manoloana izany rehetrarehetra izany dia tena sarotra tokoa no miatrika ny toe-javatra rehefa manoloana ireo vehivavy hianjadiny olana saro-pahana. Mitaraina izy ireo ary tena mila fanampiana fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana ary ny hanampiana. Raha ny tontolo iainantsika amin'ny fiainantsika andavanandro ny jerena dia tsy afaka manome vahaolana mazava. Fa ny soratra masina kosa dia mitarika ny saintsika andinika ary hitondra teny fampanantenana izay miantso asy ianao avy hatrany manao hoe mankanesa hozy izy Jesosy aty amiko ianareo rehetra
izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao anome anareo fitsarana. Ao amin'ny Matio 12:7 no ahitantsika an'izany. Atao ahoana ary moa zany ny atoky izany teny izany manoloana ireo olana saribahana miavosa ary tena hoe indraindray tena hoe mitambesatra eo amin'ny fiainantsika. Ny fiainantsika amin'ny maha-olombelonantsika dia fehezin'ny hita maso isika. Ny tolotra omeny tontolo dia mamaritra ny filana izay lasa katsaina ka tsy mety ho afa-po mihitsy, efa izay mihitsy lasa izay mihitsy ny fiainantsika, tsy mety ho afa-po mihitsy. Any ka voasarika ho any amin'ny fahadiso-kevitra isika indraindray satria vokatra izay hoe fitadiavana ny zavatra tsy afa-po izay, tsy afa-po mihitsy izay dia lasa mahatsiaro hoe mijaly ory isika. Jesosy anefa dia manambara ao amin'ny filazantsara no soratany Jaona 5:5 manao hoe izao sisy Jesosy ny voaloboka. Ianareo ny sampana izay miray amiko ary izao aminy dia amo be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy ahay manao na inona na inona. Alohan'ny andraisantsika ny havatra ara dia manasanao hiaraka hivavaka isika. Jesosy eo andray ny afatra avy aminao izay amin'ny voaloboka ianao ilay hitondra aina ao anay, koa manantena amin'ny fiasa amin'ny fanainao masina ato anatinay izay. Mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Amen. Ny fiainana kristianina dia tsy miaina fotsiny amin'ny hitan'ny maso fa miditra lalina any amin'ny tsy hitan'ny maso dia ny firaisana amin'ny Kristy izany. Io firaisana amin'ny Kristy io no anova ny fahatsapanao ary izay fiovana ateraka izay zavatra izay dia misy zavatra endrasana, misy zavatra takiana mba hahatonga antsika hanana izay firaisana izay satria izay ny ivon'ny fiainantsika. Tsarovy fa ny tena famahana ny olana eo amin'ny fiainantsika dia ny fambolena fahazarana tsara izay zary lasa ho fiainana izany fahazarana tsara izany ary isy fiatraikany eo amin'ny toetranao izany. Noho izany dia ny fijerena fiainana fahazarana tsara izany no anampy anao mba hiova eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika, ka andeha arsika hijery hoe inona ny fahazarana tsara vitsivitsy izay hitarika atsika amin'ny fanavaozana ny fiainana ary hiteraka fandrosoana. Voalohany dia izao ny fananana finoana matanjaka. Anisan'ny zavatra tena sarotra indrindra eo amin'ny fiainana dia ny miaina finoana, indrindra rehefa tojo toe-javatra faran'izay manahirana isika. Ny olombelona mantsy dia baiko ny hitan'ny maso araka ilay fandresahana teo aloha, ary ireny zavatra hitan'ny maso mifehy atsika ireny no mahatonga atsika ihany koa hanapa-kevitra. Ny zavatra tsy hitan'ny maso anefany dia amin'ny finoana no anekena azy. Izao no ambaran'ny soratra masina amin'ny Korintianina 2, 5:7, Korintianina 2:5. Fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Ny tantaran'ilay vehivavy narary nandritra ny 12 taona rehefa nandreny momba an' Jesosy izy dia tonga dia nino avy hatrany izy ary nandray fanapahan-kevitra izy anendry ny somotra viavin-damban'i Jesosy. Izao no ambara ao amin'ny Matio 7:1-2. Matio 7:1-2 hoe fa hoy izy anakapony na dia ny lambany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana ao.
Ny finoana izany dia tsy eritreritra na nofinofo fotsiny fa fanatanterahana izay zavatra eritreretina sy na ny saintsainina. Nandeha tany amin'ny karazana mpitsabo maro isan-karazany ity vehivavy nararina andritrony 12 taona ity fa tsy nahita fanasitranana izy ary raha toy izantsika ny vaky-teny dia voalaza mihitsy fa lany avokoa ny fananany rehetra noho izany fandehanany tany amin'ireo mpitsabo izany. Ny zavatra misy eo amin'ny iainantsika ankehitriny dia izao. Rehefa misy zavatra mitranga matetika eo amin'ny fiainantsika dia mandeha eto sy eroa aloha isika mitady izay heverina fa fahaolana dia lany fotoana isika indraindray, lany vola mihitsy ihany koa kanefa tsy nahita fahaolana akory. Valaketraka isika ary lasa mamisavisa ao an-tsaina fotsiny hoe ireo zavatra mitambesana mamisavisa ireo zavatra mitambesatra ao an-tsaintsika ka tsy manana finoana intsony isika indraindray. Ka na inona tolotra omeny fiarahamonina eo dia tsy ka na inona tolotra izay omena dia tsy vonina ny andray torohevitra intsony ny saina ary manaiko azy ny tolotra omeny tontolo. Ny teny mivantana aminao Jesosy androany ry havako manao hoe mankanesa ho sisy Jesosy aty amiko. Ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana fa izao anome anareo fitsarana. Izany no afa-pitiavana izay omeny Jesosy ianao androany. Ny olona iray rehefa ao anatin'ny fitoniana izy dia isokatra ny sainy ary ho vonina iaino ny feon'ny fieritreretana ibitsika ao am-pony ary apitraka azy izany fotoana izany ary ho vonina hiatrika ny fiainana izy ao aorianan'izay. Izay ilay asan'ny fanahy masina, ilay fanahy mahery avy eo amin'ny efitra masina indrindra. Hitaridalana anazy mba handiny-tena hibebaka ka anantona eo an-tongotry Jesosy Kristy. Izay zavatra izay zany dia mitarika anao amin'ny ny fahazarana faharoa tokony ho volena dia ny fahaizana mitsahatra. Ity tontolo ity mantsy dia mitarika antsika hiazakazaka sy rotoroto. Manenjika izao tolotra omeny tontolo izao isika amin'ny fampiasana ny teny hoe mahafinaritra anaty dia enjehako ity. Fa indraindray lasa ny tena le zavatra atao tsy tsapantsika hoe inona amin'ny fiantraikany mivantana eo amin'ny fiainantsika. Tsy fantatra intsony ny tena lara-pahamehana indraindray eo amin'ny fiainana. Hany ka mora tairina hiantsampy amin'ny zavatra tsy manan-danja akory. Ary maro karazana mihitsy izy ireny ho antsika vehivavy dia izay no afatra ho antsika indray izany androany. Mila mahay mitsahatra isika. Ny tantaran'ny rahavavy anankiroa mpirahavavy kanefa samy hafa ny toetrany no andeha indray isintomako ny saintsika. Dia tsy iza izany fa Marta sy Maria. Voalaza ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Lioka 10:7-30 ka hatramin'ny 12 ny tantara izay hofitintsika eto. Ny 5:7 dia milaza fa i Maria dia sahirana tamin'ny fanompoana be. Ireo zavatra maro nataon'i Marta azafady. Ny 5:7 dia milaza fa i Marta dia sahirana tamin'ny fanompoana be. Ireo zavatra maro nataon'i Marta izay noheveriny fa tsy maintsy nataony dia ahatonga azy hanometsiny an Jesosy araka ny lazany hoe tompoko sisy motsy mampaninona anao va ny amelan'ny rahavavy koa hanompo irery. Ao amin'ny 9:7 no ahitantsika an'izany. Zao rehefa sahirantsika amin'ny zavatra manahirana antsika dia te hanilika any amin'ny hafa na tonga ny tsy fahavitanany zavatra tokony natao. Nampiany Marta mihitsy ary ilay teny hoe koa mba hasaovo manampy anahy izy. Somary laza fitenenana mibaiko avy hatrany i Marta teto. Ry havako malalako, aoka ho fantatritsika
fa ao anatin'ny fotoana no anatanterahana ny asa anankiray. Voafetra ny fotoana mety ho vita ny asa vita ao anatin'ny fotoana iray. Ity tontolo ity nefany dia mitarika antsika hanao zavatra betsaka izay tsy ho vita ao anatin'ny fotoana voafetra. Ny toe-tsaina apetraky ny tontolo dia hoe te havita zavatra betsaka ao anatin'ny fotoana fohy izay mahatonga ny zavatra atao indraindray lasa sara fa vita. Tsy mitondra fahafaham-pona oviana izany zavatra izany. Ary miteraka fahakizitinana izany, indrindra ho antsika vehivavy. Tadio anefany fa raha vao tonga amin'izay sehatra izay ianao dia lasa misy fiantraikany eo amin'ny fifandraisana eo amin'ny ankohonana izany zavatra izany. Manambara Jesosy fa i Maria no nifidy ny anjara tsara dia nitoetra teo tongotr'i Jesosy. Mila fitoniana sy fahaizana mitsahatra izany n'izao fiainana iainantsika amin'izao fotoana. Ny tena n'ilain'ny Marta dia ny fitsaharany. Rehefa be loatra ny zavatra ataontsika dia reraka isika ary tsy manana fahaizana mandanjalanja intsony isika ka valaketraka mamisavisa eo ireo zavatra tokony ho vita. Mila miverina eo tongotr'i Jesosy isika izany mba hahazo fitoniana eo amin'ny saintsika mialohan'ny anatanterantsika hihiraka izay nampanaovina. Tsy miasa maro mahatrotraka akory izay ahatonga tsy fananana fotoana andinihana soratra masina no tena lara-pamena eo amin'ny fiainantsika. Fa ny fanokananao fotoana manokana iarahana amin'ny Jesosy Kristy isan'andro amin'ny fotoana raikitra. Tsy miovaova izay ho lasa sary fahazarana manova ny toetranao. Amin'izay dia ho hita eo aminao ny voninahitry Kristy izay tsy teny mahazatra fotsiny hoe hitako hoe voninahitry Jesosy Kristy ho aminareo tsy izay, fa tena hitan'ny olona mihitsiny, tarafiny rehetra izay rehetra mifanerasera aminao mihitsiny fa mitoetra ao anatinao marina Jesosy Kristy. Manomboka eo dia ho fantatrao fa manana iraka manan-danja ankinina aminao Jesosy. Mila mazava tsara ao an-tsaina aloha izany ny zavatra tokony atao, izay vao manapa-kevitra anatanteraka azy. Hoy ny fanambaran'i Solomona ao amin'ny boky ny Ohabolana, Ohabolana toko 2:1-10, hoy ny voalazany teny amin'ny anaran'i Jesosy hoe: dia hiaro anao ny fisainana mazava ary hiambina anao ny fahalalana. Manaraka izany dia mila mandrakariva ny fitarihan'ny fanahy masina isika. Ny asany voalohany indrindra eo amin'ny fiainantsika dia ny ahatonga ny saintsika, ahatonga sainatsika ka hitarika antsika ao amin'ny fibebahana marina iaiky eloka isika mba ahazo famelan-keloka. Amin'izay dia voadio ny fisainantsika ary afaka anatanteraka ny hiraka izay nampanaovina antsika tsirairay avy. Izao ny fanambaran'ny Baiboly hoe fa asan'Andriamanitra isika ao amin'ny Efesianina toko 2:10, Efesianina toko 2:10 dia izao ny voalazany teny hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra. Asan'Andriamanitra isika noforonina tao amin'ny Jesosy Kristy isika mba hanao asa tsara. Dia izay no mahatonga antsika amin'ny teboka fahatelo hoe andeha ao hanatanteraka ny hiraka satria nantsoin'ilay nahary ahy. Eo amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika dia Jesosy no modelo antsika amin'ny maha-kristianina antsika. Araka ny voalaza ao amin'ny Lioka toko 5 dia nataon'i Jesosy dia nitety tanàna izy dia nitory ny filazantsara izy. Eo amin'ny 2 dia voafaritra mazava fa misy karazana vehivavy tao izay
nanaradian' Jesosy ary samy naneho ny fomba nanarahany an' Jesosy arakaraka ny toejavatra ny seho teo amin'ny fiainan'ireo karazana vehivavy ireo. Anisan'ny voatonona ao anatin'io katoko fahavaloandeny voalohany io zao ohatra ny Maria Magdalena. Voalaza zao fa nositranina tamin'ny fanahy ratsy sy ny aretiny izy. Ary ireo fanahy ratsy mangeja azy ireo dia tsy nahafahany nahafantatra ny tokony nataony. Fa rehefa tonga Jesosy nanafaka anazy dia lasa mpanaradia nafatrapo an' Jesosy i Maria Magdalena. Mety misy toejavatra maro mangeja anao ankehitriny. Mivavaka ho anao an'io, mivavaka ho anao an'io dia sao hoe hanazava ny sainao any ny fanahy masina. Ary hanafaka anao amin'ny fanangolen'ny devoly izay tsy hahafahanao hanatanteraka ny iraka ampanaovin' Jesosy ianao any ny hery avy any ambony, avy amin'ny Jesosy Kristy. Teo ihany koa i Joana vadiny kosa izay mpiandraikitra ny fananan'ny Herôda tamin'izany fotoan'izany sy i Josana ihany koa. Izay vehivavy nanana ny anjara toerany teo amin'ny fiarahamonina jiosy tamin'izany fotoan'izany. Teo amin'ny fiarahamonina jiosy mantsy dia ireny vehivavy manana anjara toerana ambony ireny, ny vehivavy rehetra dia manana andraikitra manokana amin'ny fampiasana ny zavatra nanany mba hanompoana an'Andriamanitra. Hoy ny voalaza amin'ny 7 hoe nanompo azy tamin'ny fananany. Izany hoe nanompo niara-dia tamin'i Jesosy izy, nanohana ny zavatra nataon'i Jesosy izy, niara-niasa tamin'ireo mpianatra izy tamin'ny fampiasany ny fananany rehetra izay nananany. Manana anjara toerana lehibe zany ny vehivavy eo amin'ny fanatanterahana ny iraka. Ary amafisina ao amin'ny 9 ihany koa ny filazana hoe mba amin'ireo vehivavy hafa. Be dia be tsy voatonona anarana kanefa dia nanolotra ny fahaiza-manaony, ny fananana nananany, ny hery nananany mba iarahana manatanteraka ny iraka izay niantsoin'i Jesosy azy. Ampiasao avokoa ary miantso anao amin'izao fotoana izao. Ampiasao avokoa ireo fanomezam-pahasoavana anananao ho famitana ny iraka izay iantsoin'i Jesosy atsika. Toy izao no voalazan'ilay vehivavy anankiray mpanoratra izay mety efa fantatrao ihany dia tsy iza izany fa i Ramatoa Ellen White. Dia niteny an'izao izy hoe ny vehivavy izy dia afaka ny ho tonga fitaovana hitaomana ho amin'ny tsara, mahery vaika, raha manaiky hitondra ny fiainany sy ny faniriany eo amin'Andriamanitra izy ireo. Ary raha velan'izy ireo ho fehezin'Andriamanitra ny sainy, ny fihetsem-pony ary ny maha izy azy rehetra. Afaka ny mampiasa hery miasa mangina avy aminy izy mba hampisandratra ireo izay mifampikasoka aminazy. Izany no hery ao anatin'ny vehivavy. Amin'izao fankalazana ny 70 taona izao izay nanatanterahantsika vehivavy ny asa fanompoana, ny famitana ny iraka dia fotoana mety indrindra izao. Hanehoanao ny fanomezam-pahasoavana nomeny tompo anao, ny fanomezana tsara ngeza be izay nomeny tompo anao sy ny ankonanao mba ahafahanao mijoro vavolombelona ny amin'ny fidiran'Andriamanitra tsehatra teo amin'ny fiainanao. Ny fizaranao ny fanandramana nataonao niaraka tamin'i Jesosy dia andrisika ireo vehivavy maro ny amin'ny anana fanandramana ihany koa ny amin'ny finoana. Ilay finoana velona izay iainanao, ivelomanao dia ilasa hanatanteraka izany ihany koa ny hafa. Namoa ihany koa ny fizaranao izany dia lasa mamoa ihany koa ny fahaiza-manao ananan'ny hafa. Ka ny fiaraha-mientantsika rehetra dia tonga fahombiazana ho amin'ny famitana ny iraka dia tsy nina izany fa ny fitoriana amin'ny filazantsara amin'ny mahakasika ny fiverenan'i Jesosy Kristy
fandroany izany. Raha matoa Ellen White dia niteny mihitsy an'izao hoe miara-miasa amin'ny Kristy amin'ny famonjena fanahy isika, amin'ny fanehoantsika ny toetra ny Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika, amin'ny alalan'ny fanehoantsika ny toetra ny Jesosy Kristy eo amin'ny fiainantsika ihany no ahafahantsika hiara-miasa aminy. Mino aho fa teo mpiara-miasa matoky miaraka amin'ny Jesosy ianao koa andao ary aneo ny toetran'i Jesosy isika malemy fanahy sady tsy miavonam-po. Izay no fanambarana araka ny voalaza ao amin'ny Matthieu 5:17 dia sao mihitsy ny voalaza hoe ary nisy vahoaka betsaka nakeo teo amin'ireo mpianatra manodidina an' Jesosy izany, dia nisy olona nitondra ny mandringana, ny jambany, ny mona, ny klemaina ary maro hafa koa. Dia inona no nataon'ireo mpiara-miasa tamin'i Jesosy ireo? Nametraka azy teo an-tongotry Jesosy izy ireo. Dia Jesosy no nanasitrana azy. Ny anjarantsika dia ny mitondra ny hafa ho eo an-tongotry Jesosy. Mino aho fa betsaka ny hafatra izay ndraisinao tao anatin'izay teny nentina teo izay. Tady io fa nanankinan'i Kristy andraikitra goavana ianao. Voalohany indrindra dia ny mahareny amin'ny mahavehivavy antsika. Io ny fitoriana ny filazantsara voalohany izay nankinina tamintsika. Kolokoloy ny ankonanao satria miainga avy ao ny fahombiazan'ny fitoriana ny filazantsara. Ny fanananao fotoana manokana, fotoana raikitra andinianan'ny soratra masina dia hanome fahazavan-tsaina ho anao hanananao hery hoentinao miatrika ny rotoroto sy ireo rehaka momba n'izao fiainana izao. Mahaiza miala sasatra ihany koa. Mahaiza miala sasatra amin'ny fanajanonana izay tsy lahara-pahamehana rehetra mamizana anao, fa anampy anao ahatsapa fahafam-po izany fanajanonana an'izany, hiteraka fifaliana ao anaty izany ary hitondra fahazavan-tsaina izay handrisika anao hanatanteraka ny iraka izay nampanaovina anao. Dia amaranako azy ao amin'ny Tesalonianina voalohany. Tesalonianina voalohany 5:9-12 manao hoe mifalia mandrakariva, mivavaha ka aza mitsahatra, misaora amin'ny zavatra rehetra, fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Amen. Iaraka hivavaka ary isika tompoko. Jehovah Andriamanitra tsara fo masina indrindra ny an-danitro, misaotra anao satria manana afatra ho ampitaina aminay amin'izao 70 taona nijoroan'ny Sampana miadidy ny vehivavy izao ianao. Misaotra noho ny amin'ny fanoloran-tena an'ireo vehivavy nandritran'izay 30 taona izay ny zara ny tsara indrindra tao aminazy mba aneo eo amin'ny fiainana ny fananana anao ilay Andriamanitra velona. Misaotra noho ny fandresena izay nataon'ireo vehivavy izay nanao fanandramany vavaka niaraka taminao. Misaotra ihany koa noho ny amin'ireo fitsapana maro samihafa izay nolalovana, satria ireny fitsapana ireny dia nanefy ny fiainanay ireny mba hahatonga anay hiantsampy eo aminao Jesosy Kristy. Matoky sy mino izay fa hifamitantana mandrakariva ny vehivavy rehetra amin'ny fanomezam-pahasoavana izay nomenao sy ny fitahiana izay nomenao ny tokantrano, ka anao hiezaka anao ny tsara indrindra mandrakariva mba hijoroana fa manan'Andriamanitra velona izay, ary hijoroana fa manana iraka hampanaovina anay ianao Jesosy koa aoka arany anjelinao no hiara hiasa amin'ny vehivavy rehetra amin'ny fampiasana ny famezam-pahasoavana. Ny tokantranonay dia hoentina eo aminao satria ao no fitoriana filazantsara voalohany, ka ny tokantrano tsiraray avy izay maheno izao afatra izao dia ho tokantrano hovanginy anjely amin'izao ora sy fotoana izao, ary ho tokantrano izay voavela eloka satria
anao fanandramana amin'ny fandiniana ny soratra masina, amin'ny fanekena amin'ny fiasa ny fanahy masina, ary indrindraindrindra anaiky ho iraka iara-iasa aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no sangatana samy vavaka izany. Amen.